Fifanarahana Maizina. Tantara nosoratany alika tefizao. Mbola tsy mifofoana ary tendry nefa ngefa andro amin'ny fito sasany izao tena mahagagana mihitsy ka tsy mba zavatra fanao mihitsy manko izao. Sa ve mety manan'olana hafa indray iny sa amin'izy efa manam-bola io dia tady hanao fiainana mpanankarena. Sosomarena ny nify tena efa mangatsika ihany. Ndraso aloha jereko mihitsy ka. Tendry midira kiva efa tsy miditsony io manahoana ela? Manahoana ry? Hoatry izay fa nga misy olana ela ny to manjombona be. Ho tataraiko azy ve no manjo ahy ka aleo ihany amin'izao tsisy olana ka marary kely fotsiny lohako. No iveriko fefa misy olana hafa indray fa mangatsika nge ho amin'ny variny lamarainy efa ela ihany izy teo masaka. Alefa ifoary ahy arono manahoana fandaharam-potoana landro any za io manko izao andeha tsena fa ngamonareo tsy mianatra. Laha tia kosa abotsy ange androany tsy mianatra izay. Marina moa tsy maninona fa mandehany za aloha andeha hivoaka kely ihany hijery amin'ny fifaliana. Eny ary dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'lahy zany. Okia masitondry raha mba fantatsorovo mantsy ny zavatra mahazo ahy sady fara mifandatsahana in'olona mihitsy izy ty. Dia aloha hiarina teto dia hita eo izay atao Tendry fa ina foana ary tia mahavariana ny laty foana tolalaoviny la fotsiny ilay sotro sa tsy tia lahy ilay sakafo. Variana mieritreritra no avintsika kiza tiako be azako. Vao manomboka nge lesa tantaram-pitiavantsika dia efa zany sahady ve ny eritreretiny lahy fa maninona hono no avintsika. Ny mba lasa sainaki dia hoe mba tena tia marina vendry ity sa sanatrian'izany ka misy hevitra ambadika. Efa hoe tiako ahy ela fa inona ary ty sady efa nambarako an'la tany am-piandohana nge fa tsy tia olona tsy manan-katao dada sy mamy tsy avelany hiaraka amiko mihitsy ela raha olona mitrongo voaomana sady eritreretiny lahy koa any fiainantsika amin'izany azoko tsara ka fa zany aky mba tia akatoky aminao fotsiny hoe tena tia tokoa ve ianao. Tsia Tendry tsy ahoana lesy tiako inge ho ahy ela ka tsy ninona akory dia tena tia tokoa ve ianao ry fifaliana ninona zavatra mety hitsanga. Tsy ao mihitsy nge la zany fa misy inona ary tiako ianao tena tiako ianao matonana aika anao za tsy haiko fa nisy hery-tohatra izany na tonga ity antendry na mbola tsy te hitra lalina amin'izany aza ohatra ny lasa tiako tampotampoka izany izy. Tena tiako fifaliana nefa tsy foko ihany koa ny zandriko indrindra mo fahitada sy nina nefa dia tsy maintsy mamola ray amin'ireo raha tena mbola te ilamo
dia izy amin'ireo izany tsy maintsy ho faty fa tsisy foko na fifanahy ireo ankonako. Tendry fa inona foana ary tia malasa saina ny lahy ty ka ndao mihitsy andefa toa ilozany lahy mandrevirevy fotsiny. Fifaliana azafady fa tena tsy fananiko akia. Aleo ary aloha tsika moa dia manaraka an'izay tsika miony. Fa ody ahoana sahady koa e, tsy aloha mba mandehandeha mampiaraka eny ivelany eny aloha sa inona mamaika ny lahy any an-trano? Tsy dia misy ka ndao ary dia ho aiza nefa tsika. Ndao ekatriny amin'ny rova e, fatandremo fotsiny eny an-dalana sao mandony olona amin'ny moto eo e lahy. Ka aleo mihitsy hitondrako azy, ohatran'ny tsy ao mihitsy mantsela. Rova! Aiza ny jiteo e? Ahoana ry dada? Tao ambadika tao fotsiny ange za e. Ary inona koa ny atanandrinika? Baiboly re ty ry dada? Baiboly indray moa ny mahavariana fa tsy ny lesona no ianaranako. Ka efa avy nianatra lesona ange za vao nandray an'ity baiboly ty e. Sady hitany dada, misy tenin'Andriamanitra mba tiako alalinina izay ho ato. Apetsao mihitsy aloha iny baiboly iny e. Dia mandana mividy fanafody vetivety fa miverina indray ny ilay aretin'ny reninareo e. Fa naninona indray ny eny ry dada? Seposepotra be izy anaka. Aingany ianao, tia ny vola, ndanaingany. Dia mbola atokana any amin'izao ve za ry dada? Efa ampifito mahira ange izao e. Ka izy anjay ary no irahako eo e. Dinjo mbola tsy eo. Eny ary fa lasa aloha e. Aingany ry fa tsisy aninona andry izany eo e. Mbola be olona be any amin'ny arabe any. Eny ary ry dada. Tena tsy mahatokana tsony aloha zava izany hoe tsy maintsy mandeha. Oay, ay tonga e lahy. Fa mbola ho aiza koa ny riany dia andro evalina. Ka marary indray nge lesiny eny. Dia ny raha ny dada andeha hividy fanafody any amin'ny farmasia izao za io. So dia mba afaka manatitra na vetivety lahy. Marary neny. Efa taonany maro ny namparary azy. Misy fotoana sitrana dia miverina indray. Efa tsy ho salama ny sonongamba izy ka. Raha izy no atao sorona omena an'ilay lehilahy ratsy be tsy manjary iny dia azo kokoa toy izay olo-kafa. Efa ho faty ihany tsy inonako tsy aleo ve hanafotana ny ainay. Nefa dia ny renikany ve dia ho vitako ny andajaja azy. Tendry! Andeha ve lasa tsy andeha? Tolozany lalasa fisainana eo fotsiny. Maika be nge ho aty fanafody ty e. Ndao ary miakarindre. Efa valo oralina izao. Misy azy indray izay dada sy neny. Aleo aloha to dia any amin'ny sombra koa no amantana. Izany eo ihany fa ohatry ny hafahafa be tamiko izany mifetsika tendry androany iny. Inona ary ny olany? Fa mbola baraingo ako aloha no tena antony nampiva-hevitra tampotampoka teo e. Vitako mihitsy vera angano nangataka Fizarana tamin'ny olona niaraka tamiko. Raha fantatry dada sy neny koa aloha izany mbola raharaha fandray miandry aho. Tsy maintsy ho tezitra mafy izao ry zareo. Fa efa tongotra am-biandakana ny aho ka tsisy azoko averina intsony. Rehefa nisafidy an'ny tendry aho dia izy ihany no tiako. Oay, fa toa mandrefy embasy anie izy ateo e. Toa tsy lavitra akory anie izany fa ohatry ny ato an-trano e.
sanatria ve ka nisy nanafika izay? Andraso hoe Andriamanitro, tena misy jola tafiditra io atokotany io. Ary efa misy tafiditra koa nge ao any efitranony dady ary aleo idiko tsara ty efitrano miditra ty amiko ty ka dia inona ary no ataoko? Aleo miantso mpitandro ny filaminana aingana ka soa ihany fa mbola atao laran'ny findayan'ny komisaire Ramaly. Andraso mihitsy aloha atsoko ka tomsoany libra fotsiny ary izy izany. Toa tapaka koa. Andraso very indray mandeha mihitsy ka. Njainy kosa fa misy mandray. Allo? Vonjeo misy manafika izay tompoko. Fifaliana zanaky rabenja ihany. Eny tompoko, izy mivady mihitsy. Angakainga anareo. Andray rery taratasy mamy. Tena andohana sahady fianareo. Kambotodriry fifakely. Izandray reny antantako hoe dia iza tsony atsoko hoe taratasy neny. Very aho tsy raha roko sao hoe tena tsy valina izay nandatsaka ny endro iray aman-dreniko. Tsy valina. Mbola tiako hagnenareo ry dady. Neny manina zany laozanareo sahady. Fa maninona mama aza mbola ilaozana mosa e. Mba izandray zany manelikelina vao maraina izany. Toromasy mbola matsiro be. Ohatra toy fifaliana. Aleo nasinay ka. Allo? Allo? Tendry. Fifaliana? Fa misy inona? Malala fa misy inona hoa? Tendry taratasy mama. Maty hoa izy nisy namono alina. Ahoana tsara hoe aky? Fa nisy namono ahoana? Maty kiny findahako alina dia azao avao namelona azy a. Fa aza vao tsara aloha e. Fa nisy namono ahoana? Minitra visy tsy atongavako tao an-trano tena andre feo ambasy ay nisy tsy ho lahy mety nanaraka nangamba dia taratasy neny no nitifiriny. Tendry maty tsy mba nialana neny akory zareo. So ihany fanalako tonga ireo polisy natsoa raha tsy samy mety efa matontsy ho lako ngamba. Zany veky? Tena mampalahelo be koa zany a. Fa mahirezaka ao fa tsy maintsy tadiavintsika ny marina. Zany tsy maintsy atao mizaka ny vokany daholo ireo jolana vandosa. Aok'izay aza nitomany tsony moa fa manjary malahelo koa anie zah e. Mafy amiko le sao izaho tsony tarainako.
Izaho tsoina tsoko hoe dada, izaho tsoina tsoko hoe mama, tendry kamboty aho. Fifaliana aoka moa izay e. Aleo fa hiomana vetivety aho dia makany aminao sao dia sao. Izany no akiseria. Eny are, miandry anao aho. Ohatray fa hoaiza amin'ity andro vao marena be koa ty ialary tendry a. Nisy namono ny ankiny ray aman-dren'ny fifaliana ka tsy maintsy makany aho sao dia sao a. Zany ve? Dia mataolo ve zany ny ray aman-dreniny? Eno ah, mahatony angatsy mampalahelo be ny na ianao fifaliana ny antso ateo e. Andray, tena mafy angely e samy mamory ray aman-dreny izany e. Sady amin'io ray aman-dreny nahitana masoandro mihitsy, tena tsisy mahasolo an'izany. Tena marina ke izany, mafy izany. Fa efa mba mamana ahoana aloha neny ao izay e. Fomba nahazo any fanafody ny fidintsika iny ana izy dia mba nahazo fahasalamana kely e. Fa tsy haiko indray izao izao maraina izao raha nanahoana izy ao. Ay, tsy afaka mijery azy intsony anky izy aho fa andefaso miasazy fotsiny raha ohatra ka misy ovana tampoka izy a. Zay fa lasa. Eny ary dia mirary fiononana feno an'ny olo-tiana ho any e. Fa misina hoana? Iza no maty sa... Maty nisy namono alina hono nge ny ray aman-dreny fifaliana ilay tovovavy niaraka mitendry ry dady e. Dia andeha ho any izy iny. Zany? Ie. Tena efa biby toetra mihitsy izay nahavita an'izany. Tena tsy mifahadiovana mihitsy. Tena efa miarasy izao fiainan'izao ry dada. Tsisy afa-tsy manak-po amin'Andriamanitra ihany izao ny vahaolana. Izy irery ihany ny tsy mamitaka. Ary nanahoana ny tao ry dada? Efa tsy dia maninona izy akia fa tokony mbola hividiananao fanafody izy toy n'ilay omaly ihany. Aleo ary fa vidiako alohan'ny andehanako hianatra e. Ary dada nga tsy andeha asa androany e. Tsy asa akia, ataoko ahoana namela andreninareo rehetra tsisy ambiny. Marina tokoa aloha izany e. Ho aiza ety tranon'ny fifaliana e. Eto izao ny fahirako azy a. Dia eto izany ny tranony. Aleo aloha makasisiny eto dia atsoina kely izy. Allo? Allo? Aiza ho aiza ety amin'ilay toerana fanaterako anao iny moa ny tranonareo? Mbola lavidavitra kely io fa andraso-tsereko any ianao. Mbola misy dokotera sy polisy manao ny asany koa manko ato dia manahirina be ny fandehanana aty. Ay, miandry anao ary aho izany e. Ahoana ry ity tantaram-pitiavana sy fifaliana ity a? Mba fantana mantsy fa mbola ao anatin'ilay olana goavana koa. Ary tena mety hamonjako ny ain-dehibe aoko ihany koa raha ohatra ka hoe tsy mandray fipetraingana. Mbola tsy nisehoko aloha iny dia voly ratsy-saina iny ihany le. Asa mety ho fihinandray izany no tonga tahotra. Ino mamikiviky iny marina ny fifaliana. Andray dia paoziny. Manao anela? Manahoana ny malalako? Mahirezaka ia. Aza manahy fa eto foana andria.
Ary tsy anarandre. Saotra lesy a. Lozange lesy. Aika ilay olona zakaka vady ihany tao ambadika ry. Fa ahoana ka? Tantara lava be lesy a. Ndao aloha iaho eto dia tantareko anao avy eo. Ka ho aiza ry tsika? Ndao aloha hihinana lasopy ery ampitery. Mbola tsy nidirany sakafo mihitsy mantsy ankipoka hatromaly. Tena naona tokoa ndry izany raha fijereko azy a. Ka andao ary, tsy manina fa aleo apetraka eo anoloan'ny ny tsena ny moto. Aoka misy mpangalatra ko. Tena masika tokoa izao mpangalatra moto fa aleo apetraka amin'ny toerana tazan'ny maso foana ny moto. Efa firy izay olona reko mitarena very moto izay manko. Mazotoaka izy ery a. Misaotra lesy a. Fa tsy helitsika aty a. Sao dia tadavin zareo any an-trano a. Dia tantarao amin'izay ary aloha ilay fomba namonoan'olona an'ireo ray aman-drenao e. Tamin'ny fomba ahoana no nahalalanao an'izany? Ka ireo mihitsy nge nitratra tamin'ireo jolahy ireo e. Nanaovana fanadihadiana izy dia izany no nambarany. Manana raharaha mifampifandringotra azy dada. Tsy izany manko fa mpanao afera volamena dada sy neny fony fahavelona. Nanana raharaha volamena saika hanondrana ny ivelana izy ka tratra teny ivato dia nifanaraka tamin'ny dadany Romy. Miasa amin'ny ministera manko ilay rangahy. Nisy fifanarahana amin'ny fanaovany zareo dia mba tsy migadra ny dadako. Ohatrany hoe ampifanambadiana izany izay sy Romy. Manaraka izany rehefa manao aferina volamena dia tsy maintsy manome 10,000 azy ireo mba hanafoanana ny raharaha teny ivato iny. Taty aoriana nefa toa mivadi-pitikisana hono dada sy neny araka ny nambarany ihany. Fanampin'izany koa mbola niteny tamin'ny Romy fa tsy hanambady azy indray. Dia romotra be zareo dia nifara tamin'ny fandatsahana ny ray aman-dreniko izao. Fa efa eo ampelantanan'ny polisy aloha ny raharaha e. Mino fa tsy afa-mainy zareo na dia manana fahefana be amin'ny fitondrana azy ny dadany Romy. Fa mila fanaraha-maso tsara fotsiny sao dia manao kolokolo foana mba hamoahana ny Romy. Ay ve ka misy tantara ohatr'izany? Tena mba lehilahy tsy manjary koa aloha izany olona saika ho vadinao izany. Dia tena vitany mihitsy ny nandatsaka ny en'ireo ray aman-dreninao. Fa betsaka ny eny tranga mahavoasaringitra an'ireo mpanamboly ireny. Fa toa afa-mainy eny ihany. Tsisy firy andro akory dia reny fa mirihiri miaraka amin'ny fiarahamonina eny sahady. Toy ny hoe tsy nanao ninina akory ry zareo. Fa tsy avelako afa-maina fotsiny no mpanao ratsy ry tendry a. Inona higadrako aza. Tsy maintsy midoboka elany iny vao mivoaka. Nga moramora izany kamboty izany. Ekeko nisy raharaha tokony hidiran'ny dada-ponja ihany fa naleko lavitra nahita azy nigadra toy izay maty. Sady raha mbola mirihiri tsy migadra akory izy dia tsy maintsy fofohony haiko. Ary mety hifatratra aminao koa raha fatany fa miaraka amiko ianao. Marina tokoa aloha izany. Fa na ireo namany aza ane afaka manara-maso antsika. Mila mitandrina tsara isika manomboka izao. Indrindra ny fodiana. Tsy azo atao intsony izany manomboka izao. Dia ahoana izany ataontsika? Toa matahotra ka. Indrindra fa hipetra-drera eo aminay ao. Tiako, inona ry atao izy indre? Mipetraka any amin'ny lahy aloha tsika ko. Sa Ka mbola mikorotana be any aminay fa salama mantsiny enay e. Aleo fa makaty amin'ndry raha mety. Tsy te hitondra angamba ianao. Izay izany makaty ianao fa matahotra. Dia manomboka roviana izany. Rehefa mirevina ny razana dia tsy maintsy zareriny ao. Eny ary, aza manahy fa tsy hanary anao izany ankizy ary tiako na amorana misarotra matika izany e. Ohatra ny vibra be anisa findainao izany fa jereo aloha e.
Ndrasy hoe komisery tia miantso ity. Allô? Mivoaka ny sakafo vetivety aho tompoko. Ok, ho avy a. Andeha iletsy aloha zaho. Misy ilaina maika any an-trano. Atsoko foana ilahy rehefa misy fotoana. Afaka manampy andry koa ny zaho fa tsisy atao e. Aleo rapitso ilahy makaty fa alevina rapitso mantsy dada sy neny dia miaraka aminay manatra ny razana any ambanivohitra ilahy. Faizakiny ny toerana andevenana azy? Ny lalana makany Ambatolampy iny 12 kilometra mialana Antananarivo. Ohatra fa inona ko arina nahitrak io e. Toy ny zavatra niboaka ny vatako. Fa mifiry ary aloha zao e. Aiza monina sika fadayako tio e. Ity ediny ka. Ary toa mbola amin'ny 12 alina anie zao e. Misasaka ny alina. Ohatra toy ny misy rivotra vafabe izany. Dia baka ihany koa ny jiro. Isa kosa kakakaka be mahatsiravina izany. Efa nomeko anatsisy fanelivelona tsy manysolo tovavy sy milina iny. Maty mantsy ny ray aman-dreny izay sakana fifankatiavana lisana. Ahony ahoana tsara re tompoko. Ianao izany namonin'ireo ray aman-dren'ny fifaliana. torotsihevitra madianko letsy ny natao azy satria mantsy fa mbola tory zareo dia tsy hatateraka ny fanamiko taminaza mihitsy hoe tsy maintsy ho lasa vadalamy zanany. Noho izany dia voatera tsy maintsy nafo. Dia inona ary ny tianao atao tompoko? Inona fa tsy azoko? Aiza tompoko izany toerana izany? Tsy aza ampidirina amin'izany re tompoko fifaliana. Fotsiny ary ny zavatra mifanarahantsika e. Mbola efaritra amin'ny akomanana azy mety isirako raha mivadika ny fifanarahantsika ianao. Ho fogotina ry Malagasy. Mifona re tompoko. Mifona e. Ka ialany mafinaritra fa zay aloha fanasa. Tsakako lasa angamba izy. Lasa izy mahatonga verina mirehatra ny renjiro. Tsara ihany koa le rivotra. Misy olana indray angah e. Toa manjomy dava foana lahatra ny maly sady amin'io zarara misakafo. Rova, mila vavaka fa misy ny fofony haiko. Maninona? Tena mila toloma mambavaka mihitsy aho fa asany Maizina mahery mihitsy.
Tsy azoko mihitsy koa ny zavatra teneniny lahy. Azavao tsara aloha ka. Ho tantaraiko anjanjiko ve ny zavatra mahazo ahy sa Tantarao ry raha misy olana fa tsy hanarainao izany aleo rangaha tantaraina azy fa mety mba hahita vahaolana ihany ny zandriko aho. Vahoaka aloha mba ho tsy ambaratelintsika sy ndrirery ty zavatra tantaraiko andre ty fa aiza aloha ny eny sao dia inona eo ny resantsika. Mbola matory ao an'efitra eo izy ka. Ndao mihitsy ary aloha hidina any ambany dia tantaraiko andre ilay izy. Eny ary fa ndraso loha saromako vetivety reto sakafontsika reto dia midina izany. Dia toy izay sy toy izay ky ny problema mahazo ahy. Tena vaky ny lohako, tsy hitako intsony izay atao. Andre gaga eo. Efa ilesy ka misy zavatra ambadika be ohatr'ireny reny vola be azon'ny lahy reny. Tena tsy nahapoiziko. Efa randraraka tany aky ireny ka tsy azo rofiny intsony aho. Efa nanaiky ny fanaraka taminy aho ka tsy afa-maina amin'intsony. Any fomba hialana amin'ny fifanarahana vitanay io izao no mila fantarina hoe inona ny tokony atao. Fa elafa izany dia tsy mba nieritreritra mihitsy talohan'ny nampiasana an'ireo vola be ireo hoe isy tambiny ane io any ariana any. Netiny tsy fananana kiza rova. Moko maika niaraka ny fifaliana. Tsoroko amindre fa atao tsy tompony tenako izany mihitsy aho. Eny, tsy omeko tsiny aloha hoe lafa tena dalam-pitiavana loatra. Dia inona tokoa aloha izany atao e? Dia sanatria ve ka vita mon'olo lehilahy e? Tsy vitako. Matoa ny taraina tamindre dia vahaolana hafa izao no tiako. Izay no tiako arosondre. Eny e, efa nanana heritreritra ratsy ihany teo aloha fa rehefa tena nandinika tsara nefa dia toa tsy vitako e. Aleoko ihany nijanona manitra toy ny teo aloha. Ny tsy fanaovana an'izany anefa dia mety hahafaty aho. Tsy za intsony fa mety hiditra tsy amin'ireo mifanerasera amiko. Ho fongorina daholo. Izao ry tendry tsy zavatra tsy ho vita mivavaka izany. Mila mifona sy mangata-pahamelana amin'ny tompo ianao. Mila mibebaka tamin'ny ota izay vitanao fa fonina nanampy anao koa aho. Ndao tsy ao any amin'ny pastera. Hoentiko any ianao dia mila mitolona mambavaka antsika mba ho afaka amin'izao geza sy ziokany tevolo mifandray aminao izao. Eny kia, vonina dia manomboka roviana nefa izany. Tsy endrasana ela re izany fa manomboka androany dia androany ihany rehefa vitsika dia makany amin'ny pastera. Fa ny angatahako amin'lahy dia aza mampiasa an'ireny zavatra azo tamin'ny tevolo ireny tsoa mihitsy aloha. Raha mbola mampiasa an'ireny mantsy aloha dia ho arakarahana eo foana. Atao ahoana izany ireny raha nieritreritry dorana. Iteo ireny hanaovana anazy rehefa miverina avy any amin'ny pastera tsika. Eny ary. Fanahoana raha ny tsy azo antso mihitsy tendro nanomboka omaly. Ndraso hoe averina indray. Tena mbola tsy mandeha foana ny telefona iny. Nefa matahotra rery ny atory ato trano ato dia ho aiza ary re izany atory sa ve ndeha hamonjy hotely? Efa vola kely ty ary sisa anao ato anaty poketrako dia mbola olaniana any ihany ve? Aleo hidiana tsara fotsiny ny trano dia ato ihany matory ka. Toa tsy mahatokotoky an'iny gardia iny koa fa tsy maintsy esorina amin'ny asany iny. Mba nanao ny asany koa izy nefa dia tsy hitany akory natafiditra an'ireo jolona nanafika an'eny. Aleo tsisy ihany ka. Ndraso aloha hijery vaovao amin'ny fahitalavitra eto fa avy eo indray mamonjy fandriana.
Aga, efa makaly koa ty resa politika ty, isan'andro ve. Tsisy afa-tsy politika fa vao mamelona tele dia politika foana. Mamorona ary ve ny sofiko sa ohatran'ny mandray zavatra hafahafa izany anie za e. Atrasa hoe tapahany ty tele ty. Zay. Tena misy olona izany. Tapaka hatramin'ilay jiro. Aiza ny finday ako teo? Aleo aloha miantso mpitandro ny filaminana avy hatrany ka sao dia olon-dratsy iray izany. Andrasan-tsona. Toa tsy mandray anjo kory komisera nally. Losy ty marina fa tena mifaty rery ato aho. Ary ohatran'ny misy fiondeala mikakakaka mifatratrana inge any ambadika an'izany. Tena matahotra. Misy rivotra hafahafa tafidrako. Jereo fa toa mikapokapoka mafy ilay rideau. Fa izy izany e? Izy izany hoa? Tena mbola izany mikakakaka izany ihany ilay. Toa misy feo manantona anie izany. Aleo aloha mialeto ka aleo miafina atsy ambadika azy. Kay! Tena voafingana. Nidonako ny lohako. Maty aho. Fa ahoana raha tsy mety satrantsy mihitsy fifaliana tsy nomaly. Zaho nefa mbola tsy mahita ny tranony akory na dia hoe handeha ho any aza. Sa ve very ny findainy? Efa hatry ny maly anefa ny anjo azy foana fa tsy mety tratrantsy mihitsy izy. Tena tadiaviko raha lanitra ny rahampitso marainana mbola tsy hitako akory aza. Tao malahelo be azy aho mantsy. Dia hamonjy fatorina ivoahany maraina ka avy eo mandeha any aminy. Apetraka ato ambany ondanato ny tia baiboly sy rakoroa tany amin'ny pastery tia rehefa alohan'ny atory aho. Fa tsy sasatry ny vavaka alohan'ny atory. Asa mamaly an'ilay feo mihitsy na raha tonga miresaka aminao eo asa ilay feo sy pastera. Efa te ala tao anatin'ny tebiteby. Andriamanitro, afao misy rivotra fahafandray ny ato e. Tapaka ihany koa ny jiro. Fa marina fa ho avy izy. Mila vonina tsara amin'izay aho. Vonina hitolona mavaka aho. Inan'izay izy. Tsy maintsy volovolo ka fa nivaky tamiko sy nitanterahana fifanarahantsika. Jesosy Tompo, mbela ny herinao aho. Afao amin'izao herinao ny Maizina tafiditra ato amiko izao aho. Tsy mahery noho n'ilay Jesosy nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana ianao hoe miala amiko ianao Satana. Tsapatsapaneko mihitsy nama. Ay! Tena nisy ny vely marina. Nefa ny tena tsy hitako akory izay tanana namely aty eo e. Fonje! Izany no ny olona samy mba hianarana tsapatsapaina.
Fa inona izany? Tena ohatry ny nandre feo an'olana vonjany izaho teo hoe dia ho sanatry nisy namono tokoa ve tendry? Andriamanitra, aleo aloha foaziko mihitsy dada ka ary tapaka koa ny izany jiro izany. Sonia fa misy lampe torche ty. Dada! Dada! Famisiana anaka, famisiana ho aho. Mifoasa fa misy zavatra hafa ny ery dada e. Tsy azoko mihitsy e, famisiana ho aho. Ao amin'ny tendry ao, ndao jerena aingana. Ka veloma ary aloha ijiro io e. Tapaka ny jiro dada e. Tapaka? Ie. Fa amfiry izao e. Amin'ny 12 sasany alina. Ndao aingana moa dada fa misy mahazo antendra ane ao e. Ka ndao aingana ary e. Aleo hitaritako ny lalana mihitsy. Andriamanitra, arofo izay zoko izay. Ary midy be ane izany varavarana izany e. Izany fa misy mikinainena be eo ny efitrano tendry eo izany dada e. Tsy eo mafa aloha ivaravarana io dada. Eo fampika ianao. Isa, 2, 3. Oe, tô mivalapatra be eto ampovoatra ny tendry dada e. Mivoaka raha be ny oro sy mivavany. Tena nisy ny dariko ny tendry dada e. Fa ahoana izao e. Tsisy olona tokony ho tafiditra ato ane. Ny trano izao mety be daholo. Tendry. Iza ny tokony hamono azy eo e. Ary inona dikan'ny zavatra mbola eny an-tanany ireny e. Misy baiboly dia lakroa iny fikiriny mafy any an-tanany iny. Vokatry ny hery maiziny rehetra dada. Dia voly daholo ny ao ambadika izao rehetrarehetra izao. Tena tsisy azoko mihitsy e. Fa koseho aloha ny tanany teny sao izay ny ampiverina ny ainy e. Ao ary. Aingana ianao. Ohatra toa nisy ny sitina mafy ny vatany teny izany marina. Andriamanitra, toa nisy ny sitina tokoa. Jereo fa mikapikapoka eny amin'ny rindrina. Andriamanitra. Fa ahoana izao anaka? Tena tsy haiko ry dada. Vonjeo fa marary izy e. Ohatra ny misy zavatra amin'ny tanany tongony. Tsy afaka mamonjy azy fa tena misy mitazo izany tongotra izany e. Andriamanitra, vonjeo ny zokiko. Afao amin'izao zokany satana izao. Tsy manan-kira ianao satana. Afao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Iny kosa fa nitratrako. Vonjeo izy aloha. Hoay, toa niarina teo amin'nisy azy izy. Fa hitendry any ve ty e? Toa nivadika hafahafa be ny endriny. Tendry a. Mitsoratsoratra mainty be ny tavany. Tendry. Dia nivadika fotsy koa ny masony. Tendry be io e. Tena niditra tao anatiny le devoly. Fo maika aloha sy tia marina. Aza manatona koa ianao a. Fantatra nefa niditra ao anatin'ny zokiko ianao e. Mialay ianao anatin'ny zokiko. Miala ho any anaran'i Jesosy. Efa niresen Jesosy tombo teo amin'ny ato fijaliana ny herinao. Ka miala ianao izao dia izao. Mandehana any amin'ny farihy mirehatra fa any ny anjara anaovanao satana. Miala ho e. Miala. Tandremo fa tady anakendanao ne izy izany e. Tandremo a. Aleo aloha vonjeko mihitsy rofo. Kay! Iza koa izany naminga anaty eo izany e. Ary inona koa ary izany zavatra teneniny izany e. Tena tsisy fantatra mihitsy.
teny amin'ny teny tsy fantatra. Hoay, iny fa ny anjery tenjy. Toa niverina tampoka teo koa ny jiro. Nitsahatra ihany koa ilay tafohidrivotra be teo. Misaotranao Andriamanitra. Avy amin'izay dada melobelona anazy alohatsika. Fa inona nazo an'io tenjy io e? Nidirany tsomba sa nisinina? Nidirany fanaratsy izy ry dada. Tena tantara lava be ny ao ambadika izao. Mbola ho tantareko any dada ihany fa aleo rehefa misy fotoantsika. Tena tsy azoko e. Aleo famerenana neny aloha ny atao e. Iva nanomboka nahatsiaro tena izy. Tendry io. Tendry ho io fa manomboka mahatsiaro tena izy. Tendry io. Sorry. Ato an-trano ihany ianao ka. Inona nataoko eto? Rova, inona ny ataoko eto Kay, manaresa lohako izany. Aza mbola miteny betsaka aloha fa mbola tsy salama ny ianao e. Ary andao aloha batainy any ambony fanjina izy e. Velese, tena tsy napoisiko hoe nisy tantara ohatr'izany. Dia tena mifanaiko tamin'io dia voly tokoa izany ela fa hoe amin'ny fanaritra azy. Nety ny tsy fananana kia dia lasa nanao ny tsy fanao Eny, no fitiavako anao ihany koa nefa ny tena antony nahatonga an'izany voalohany indrindra. Antrelesy, dia izaho tokoa ve? Mifona raha e. Tsy napoisiko hoe fara amin'izany ange. Eny, efa ranondraraka tany ankiriny ka tsy afaka niverina intsony ny amin'ny manaraka ny tandremana mba tsy hisy tsony ny toy ireny. Fa mba tantaro tsara amina amin'izay hoe nanjoanao. Hitan'lahy, tamin'ny lakamisy ariva iny mbola nijery tele teo any nandre zavatra hafahafa. Dia mipihako ny tele. Tampoka teo nisy tafio-drivotra tafiditra dia tapaka ihany koa ny jiro. Nandre feo andeha lany kakakaka amin'ny ohatry ny manantona ny efitrano misy dia saika andeha hiafina ao ambadika nisy zavatra namingana. Dia nidona tamin'ny rindrina ny lohako dia tsy nahatsaro tena tsony fa tsy haiko izay zavatra niseho tao aorian'izay fa maraina vao taitra. So ihany fa tsisy zavatra very tao an-trano fa ny tena zavatra nahagaga talohan'izay dia ny antso anao foana nefa ianao milaza fa namerimerina ny antso Na za koa zange mba gaga araka ny fanarahantsika mantsy dia hoe hanampy anao dia atorany aminareo ihany koa ny hariva. Nefa ianao tena tsy azo antso mihitsy. Za nefa ny amin'io tsy mbola mahita ny tranonareo akory. Fa nanahoana marina ny raharaha mahakasika an'ilay nahafataisan'ny ray aman-dreninao iny Mikatra zareo izao hita avokoa ny kotroka ny famonoana dia efa nahiditra ponja avokoa. Fa hono alesy efa milamina tsara ve lahy izao sa mbola misy fifandraisana amin'ny hery Maizina? To matahotra izany mantsiko. Sao dia afaty fifaneraserantsika izao. Ohatra efa milamina tsara ka tsisy ahina izany intsony. Ary hono akery fifaliana? Ahoana lesy ry tendry? Afaka mba mamaly an'ity fanontaniana ity ve ndre? Oe? Ianao ve mbola tia foana na dia tsy hanana fiara ary? Tsy hanana trano? Manome toky anao anefa fa tsy maintsy hananako ireo dia hiasa mafy mba hananako an'ireo any aoriana any raha sitrapon'Andriamanitra. Tendry io? Mino andriky iza.
Menatra anao efa naninenako any vitako e. Tiako foana ianao na dia miaina anaty fiainana mahantra azy tsika. Ny fitiavana no ilaiko aminao fa tsy ariana velively. Izay vao tena tsapako fa tsisy idiran'ny Maizina mihitsy ny fitiavanao Eny eky malala. Manomboka izao dia alaviry fotsiny ny fiainana mety hanjakan'ny Maizina fa mpamitaka ireny. Fifanarahana Maizina. Tantara nosoratany Alika tefizao.